voalaza tanatina lahatsoratra an-gazety tatoato fa voatsikely eny anivony ny anteny meram-pirenena ny Prime Ministra noho ny firongatry ny asandalo sy ny tsy fandriam-pahalemana any atsimo. Manana ny heviny mahakasika izany ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina. Ary zareo moa raro loatra raha manao azy satria solitena vahoaka izy fa manana raikitra koa nefa izy mitady vahaolana ary manohitra sosikevitra amin'izany zavatra izany. Afrina nitsanga ny gouvernement efa mataona ny mbola voaherinandro vitsivitsy mbola ny volana ary mbola tsy pluriel angamba le izy amin'ny teny frantsay alao hiasa le gouvernement zay ndre le mahavoa mbola tsy navelanao ny asa kory le olona dia efa hoe misy tsy mety ny atao le miteny hoe tsy mety reny izy indrindra ny tokony ampiseho hoe inona moa le nataony tokony hiaraka hiasa hiaraka hifanampy anao an'izany zavatra izany. Fantatro ny vahoaka malagasy fa te hiroso amin'ny fampandrosoana tsy voarebirebiny izany hevitra maketsy sy makeroa mampiverin-dalana izany fa tsika efa miroso amin'ny fampandrosoana zao ezaka atao amin'ny androany zao efa miroso makany amin'ny fampandrosoana. Antsarany rehetra no manao zany ady efa tsy fandriam-pahalemana zany fa io tsy adiny fitondram-panjakana rery tsy adiny miaramila rery tsy adiny zandary na polisy rery io fa isika rehetra zao ary mivoaka malagasy dia entanina mihitsy hiaro ny fandriam-pahalemana zay misy eto amin'ny firenena. Za dia mba miantso ny vahoaka amin'ny zavatra miseho sarsany amin'le fanaovana fitsarana de ataoko hoe fitsaram-bahoaka reny efa mamadika mipetsy isika efa eo reo ambaratonga na fitsarana na mpitandro filaminana manao an'izany alao izy manao azy fa zany miteraka savorivory eo amin'ny fiarahamonina. Efa misy nitetika zay atao na tanàn-dehibe na ambanivohitra ao zao dia isy tetika zay atao atoato tsy ho ela mihitsy amin'ny fampandriana fahalemana ny faritra atsimo rehetrarehetra iny efa misy zany amin'izao fotoana zao fa mbola amafisiny zany. Toy ny ady tsy mitsahatra ny ady manao gouvernement ary tsy hoe eto ihany no sakanana ny fandehanan'le izy fa na zay efa mandeha aza dia mbola enjehana sy arahana le izy reny moa zavatra hita teo reny zao dia hoe misy efa ny amin'ny 12 any zany conteneur atratra tany velany Kenya, Sri Lanka mbola mitoy izany zavatra zany zay tsy tsahatra ny ady amin'izany zavatra zany ezaka ataony rehetrarehetra eo ny fitsarana eo ny ambaratonga maro samihafa any amin'ny mpiasam-panjakana eo ny ao amin'ny polisy ny zandary ny tafika io dia ady iarahany rehetra io fa dia efa hitanina moa ny rehetrarehetra ao anatin'izany na fitsarana io na any amin'ny atokon-draharaha maro samihafa misy ny tratra eto ary mba tsara ihany koa nge mba hivizanareo hoe zay mba zavatra vita zay zavatra misy manazao fa zany zavatra mety tsy mety ihany na zay na fa mbalazao koa zavatra mba tsara vita